rehetra izay vory manoloana tonga manotrina ity fotoana tononona amin'ny teny mpanajana hoe tomboko lahy sy tomboko vavy tsy mamoronao zava-misy fa mifanomboa amin'ny baiboly teny genesisy ny fandehanana ny am-piangonana dia ny alahady ary ny fanomboan'ny fitenenana dia ny azafady fa ny azafady dia fangatahan-dalana iteny ary fanomezam-boninahitra anareo izay manatrika manonona ny fialan-tsiny ihany koa fa ny tsiny tsy zakany teo aloha ka ombako tsy mahazaka ihany koa esorina ny tsiny eo aloha tsy anakana ao ariana tsy anaraka andrirana tsy anery ambony tsy anindry ary ambany tsy andavo tsy ho amiko izay miteny ary tsy ho aminareo izay manatrika ane izany tsiny izany ny voaloham-bolana dia ny janoary ny voaloham-bokatra dia ny satabary fa ny voaloham-pisaorana dia ho an'Andriamanitra andriananahary fa isika no tafavory toy izao dia izy no nitaha izy no mivimbina izy ny asy ny tsimbina araka ny bokyny oabolana 9:7 mivaky toy izao hoe ny fon'ny olona mihevitra tsara izay alehany fa Jehova irery ihany no malavirary ny diany ka atolotra azy ny tsantam-piderana sy ny amboaram-pisaorana. Ny fiarabana kosa dia ho amintsika tsirairay avy ka mitindray mitoraka ity dia ho soritsoritako ny volo ary ho tany saiko amin'ny ratsana volo ka ho iaho hoe isany amontana rony aviavy arabaina daholo sika mianakavy 3 fangady 4 rofia arabaina nahatratra ity fotoana ity 5 embona 9 mangamanga arabaina mitovy tsisy avahatsaranga 7 paraky 8 famoa arabaina ho iaho no tahian'i ilay tompontsoto 7 ambiaty 10 tanatanana tehaka amin'ny revitrevitra ataotsika rehetra ho solo ny fandraisan-tanana ary afeno tsara izany fiarabana izany dia indramiko ilay fiaraban'ny anjely Gabriely any Mariren'i Jesoa hoe arabaina ry laina soavina ny tompo ombanao. Tomboko lahy sy tomboko vavy ry ava malala ao amin'ny tompo hoy ny mpanjaka Solomona misy fotoanany avokoa ny zavatra rehetra ao ny fotoana hitombenana ao ny fotoana hitsanganana ao ny fotoana hanginana ao ny fotoana hitenenana anam-pitenenana aminareo ny amin'izao fionana fanao isa-taona izao tompoko no antom-pijoroana eto hoy ny soratra masina zarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana fa ny fanady iray ihany fa zarazaraina samihafa ny adidy amanandraikitra ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra fa ny miasa jambarafozana ho ny tsisy pahita fa ankasitrahana kosa ny zava-bita koa eto dia mamelahy ianareo ray sotra manokana ny ray aman-dreny am-panahy dia tsy iza izany fa pastera Tahiana Randro Fenosoa ny zara ampitiavana ianao tompoko misaotra sy mankasitraka anao tsy nitaraina ianao hoe niepaka ny tanana fa ny zara tsara izay ananana fa tsy tapany nonomenao faherany ary tsy silany fa manontolo ka ho fankasitrahantsika azy andeha hitehaka daholo. Ny metatra ho no maridrefy ny kilao maridanja ary ny refy izany no manamarika ny fahalebiazana eo amin'ny fiainana ka ho marika hita maso sy azo tsapahitanana dia misy fanomezana kely atolotray ho anao tompoko ao ny tonga teto amin'ny ity toerana ity ao ihany koa ireo tsy afaka nanatrika fa nitondra ny anjara biriky ary misy ihany koa solotena avy any Madagasikara toy ny anana
indray nitsongo ihany na andro takatra hono ka izay takatra no atolotra. Ny firarianay dia hiazakazaka ny enao fa tsy ho reraka, andefa tsy ho vizana, akana vao maika amin'ny tombo ary hanome fa tsy ho foana. Homen'Andriamanitra hery mandrakariva, atotosa antsakany sy andavany ny zara fanompoana manandrify anao. Mankasitraka indrindra tompoko. Ho amintsika rehetra izay manatrika izao fotoana izao, ny tsikopikopin-danitra ho no anarana fotsiny ihany, ny vilitsahana no malaza tsy hinanana, fa isika kosa tsy mba izany, fa ny safidiny sorodalana miariary, dia ny itory sy amafy ny tenin'ilay nahary. Koa indreto sika tafahoana hifanohana sy hifampitoana. Ny lamba tarijoro ny fambara arena, ny ora midona no fambara fahavaratra, fa izao fanotronanareo izao dia fambara fitiavana. Ny fandrakana nasesiky ny fively, ny rahona nasesiky ny rivotra, fa ianareo tonga nasesiky ny fanahy masina amin'ny fahatsapana didy, fa ny adidy an'olotsoa, ny andraikitra an'olombanina. Koa mankasitraka indrindra ary voninahitra ho an'Andriamanitra. Ny firariana ary ho atsika rehetra manatrika etona dia izao. Engane isika ho ravoravo mandrakariva tsy ho ravan'izay ho mpandrava faharovan'Andriamanitra lalandava, ho tratrantitra ka naantitra efa koka aza dia hivolomboangy, hifanatitra amin'ny zanakatiana sy zafy manam-panahy. Engane isika tsisy ho takandra voasary makirana, fa samy ahita mangirana, ho tody amin'izay tiana hidirana, hatazona izay mifikirana, ho salama sy ho miramirana, ho sambatra tsy hisy ho sahirana. Izay tadiavinareo ho hita, izay kasainareo ho vita, ho tozay kinasa ka samy sondrom-boninahitra amin'ny asa, hirotsaka aminareo ny andony lanitra ka isan'andro ho tahian'Andriamanitra. Hiomikomoka tantely ane ianareo, io tambava amin'ny ronono, hanao taksiroplanina ka eny ambony eny no isonanina, mba misy ho tazatazanina. Toraka voninkazo anareo fa mendrika izany, rakofako fandrony hanamando ny tany ka hitondra avo ny tenin'Andriamanitra, amafy izany hatrany aparany tany, hanakoako koa mandehana amin'izao herinareo izao, ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Mankasitraka indrindra tompoko.
faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo a izay reto moa dia tsy tarika akory fa niaraka niasa amin'ny pasteur Tahian'i androany amin'ny fanatanterahana an'ity hetsika ity dia faly izahay tanora mpinamana eto a hijoro vavolombelona aminareo a hiaraka idera hitory ny filazantsara ihany koa ho amin'ny anio joro eto izahay satria amin'ny mahatanora sy ilay loha hevitra androany hoe mitondra Zioga dia te hanentana anao tsiraray avy izay hoe ny tompo a rehefa miantso dia amin'ny herinao izao dia tsy mila miandro hoe parfait anao ny andrasan'ny tompo ary raha mandinika ny olona ao amin'ny tenin'Andriamanitra sika ao amin'io baiboly io a dia olona tsy tanteraka avy no natsoa ny tompo misy ary a tena olona azo izay tsika heverina hoe tena tsy izy mihitsy zany natsoan'Andriamanitra zany kanefany tao anatin'iny olona iny tamin'ny alalan'iny olona iny a no novan'i Jesoa Kristy ilay olona dia afaka nizara ny filazantsara ary nanova ny fiainany sy nanova ny fiainana teo amin'ny fiarahamonina dia androany koa ny tompo a ampatsiahanao fa ianao mihitsy no ilainy hiasa eo an-tanimboliny eo amin'izay tanimboly tiany ametrahana anao izahay raha mijoro eto dia anisan'ny mety hoe tanimboly nametrahany anay a dia ao anatin'ny mety hoe zavakanto voalohany indrindra fa samy manana ny andraikitra ihany koa izahay any toeram-piasana any amin'ny toeram-pianarana ianao ihany koa mety tsy ho zavakanto tahaka an'izao no ataonao fa mety tena ny fahaizana mampahalala anao mety amin'ny alalan'ny arena izay nomeny anao mety amin'ny alalan'ny talenta hafa asa ny sary na fanomezam-pahasoavana hafa mihitsy zany dia androany ny tombo zany a mbola mamerina an'izay antso izay ho anao hoe ianao io mihitsy no ilaiko amin'izao herinao izao fa tsy mila miandro hoe aleo rapitso fa rapitso amin'ny vonona kokoa matanjaka kokoa na mahay kokoa na mendrika kokoa
amalany Jesoa miandry anao e ilay Jesoa siono momba meteza Anio ao tompo miantsony anaranao iarosy hitantanany dy fa maro ireo fakampanay maro ireo andiandraona izay mitady hamotikay ety ao raha eo ianao rilay tompony ery tsokivina lavo ao fivoaka pandresy tsisy arombakay riray raha eo andilanao retebiteby siaiay tsy anarakay fa manananao Jesoa o tompo sy mpamonjy ay antoky ny fiainako mandraky izay asaiko ianareo a misy toky ireo dia hiaraka tombavaka aminay ao anatin'ny tiry ty tsotra kely izy a dia afaka manaraka anay nareo dao ay indrindra raha ao anatin'ny atsarosika amin'izao dia tia hampatsiahanao zany tompokery zany hoe ao amin'ny tompo ihany no tena lakile amin'ny fiainanao mety maro tokoa ireo ady atrenao ka tady hoe anaiky hoe hovovoka ianao kanefa raha mino ianao hoe eo Jesosy Kristy miaraka aminao dia minofa hianja ny akivinao aminao zany fa hivoaka mpandresy tokoa ianao Tebi, 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 siai, ai, si hanara
elabe tena rendranao daholo nataiza nonaleka ni ulasayu nia sukuatao tezeta kachini sayu nuisauraku hanao panataleta na fahaizana nasai sizay rehetra nety jua pesai devoninahitrao ateto kilalao tsy misy na iray azaviako fahanao ire noninjamiko Fugnao simbola areko no efa notendrenao iasamiandry ay o filazantsarana no amasininao mala imaso fanagavafidinao iturifamonzenao kanamurana lalana tongavanamzany vonondao iroswatra huaniansunao huyanao e manzelana amizao tunturuizao ituriu filazantsarana yulunao irawangu fazavana filazantsarana naisa ranani tujanoai Faianauciai Jesoa matukiao dignificasanao tiamilanga iayanao yanamujana mafi milalana tungavanamzany vonondao iruswatrai ubuninaitao huyanao e manzeana amizao tunturuizao ituriu filazantsara yulunao irawa ufazavana ufilazantsarana
miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ilay hira entsika voateo no hira fanevan'ny pejy Marka 16-15 izay isaorantsika dia tahafantsika mafy be laza miravavy izay mitondra izay. Ny Marka 16-15 dia sehatra izay hitoriana ny filazantsara araka ny baikon'i Jesosy Kristy hoe mandehana ny amin'izao tontolo izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny taona 2012 i pastera Tahian'i Jesoa no nanomboka nizara vidéo tao amin'izany pejy izany ka fijoroana ho vavolombelona no nataony. Ny volana aogositra 2020 izy vao nanao ny fampianarana ka hatramin'ny androany dia vidéo maheriny 10 no efa nozarainy na tao amin'ny Facebook na tao amin'ny YouTube. Ankehitriny dia mahatratra 160,000 ny olona manaraka ny fampianarany ao amin'ny Facebook. Taty aoriana dia nisy ny olona maro resy lahatra ka nanampy azy izarany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Misy bénévole maro manerana izao tontolo izao manjika ny vidéo amin'ny fiteny frantsay sy anglisy. Misa 20 eo ny mandrafitra izany ekipa izany. Ka ao ny manjika ny teny malagasy dia misy ny mitsara ny teny malagasy. Dia ao koa ny manjika ny teny frantsay ary misy ny tsara ny teny frantsay. Dia toy izay koa ny teny anglisy fa misy koa ireo izay manao ny sous-titre. Ankoatr'izay dia misy ireo mpanohana sy mpitondram-bavaka. Nitatra ny asa taty aoriana ka nisy ny fizarana baiboly. Fandaharana ho an'ny ankizy miaraka amin'ny zoky David, ny fijoroana ho vavolombelona, ny teny pahendrena, ny fanjikana ireo vidéo amin'ny teny tanana ho an'ny marenina. Fa misy koa ireo pastera izay nanampy amin'ny fizarana fampianarana. Tany aloha dia nisy ny fanampiana ireo tanora mitady vady ary nisy mihitsy ny vady vokatra izany tetika asa izany. Nisy koa ny fanampiana ireo mitady asa ary fanampiana ireo izay narary ny Covid. Asan'Andriamanitra daholo moa izany ry havana ka izy irery ihany nomena voninahitra. Ankehitriny 5 taona ty aoriana dia efa manana studio any Madagasikara ny pejy Marka 16-15 eny Iavoloha eny misy azy. Ary misy mpiasa roa matianina miasa amin'izany amin'ny lafiny teknika ary manampy amin'ny fandraharana. Nanomboka tamin'ny 2 taona kosa dia misy ireo olona izay mianatra soratra masina miaraka amin'ny pastera Tahiana isan-kerinandro. Pastera Tahiana dia manambady any ramatoa Sofia Ranaivoarisoa ary mananjanaka roa vavy dia Elda sy Ana. Mpitandrina izy. Nivoaka tamin'ny toeram-piomanana mpitandrina tao Ambatonakanga ny taona 2012 ary efa nitondra fiangonana tany ambanivohitra maro voahitany nandritra ny 9 taona. Efa nianatra ny toriteny tany Etazonia ny taona 2012 ary nahazo ny master en théologie. Zafady. Ary nianatra leadership koa izy ny taona 2017 tany Etazonia ihany. Nianatra écuménisme izy tany Suisse ny taona 2017 ary nahazo master en théologie tany Allemagne ny taona 2020. Ankehitriny manao doctorat any Allemagne ny tenany ao amin'ny université any Bonn ary any Berlin izy no mipetraka. Tonga eto amintsika pasteur Tahiana ankehitriny izara ny tenin'Andriamanitra amin'ny vantana. Koa andeha raisitsika mitehaka marevidrevitra pasteur Tahiana Jesoa soa. Ivavaka isika. Atolotrainao ny dera sy ny laza ary ny saotra sy ny voninahitra. Ary Andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianana avy sady manerinerina. Ilay Andriamanitra izay tompon'izao zavatra rehetra izao. Ilay Andriamanitra izay deraina isanandro eo anaty androanjely tsy omby alinalina. Ilay Andriamanitra alfa sy omega fiandohana sy fiarany.
ary Andriamanitra izay niaviany izao zavatra rehetra izao, ombem-boninahitra amin'izao zavatra rehetra izao, miazona izao zavatra rehetra izao. Ianao no fantatray fa manamarina ny teninao, fa naizanay izay angonany rona telo amin'ny anaranao dia ofovoana ianao, koa tonga eto ianao ankehitriny. Ianao no antony ity fotoana ity, dia rainay ianao, ankalazainay ianao, asandratray ianao, fa tsara sady mpanao ny tsara. Ary misaotra anao izay satria avy aminao no nahatanteraka izao fivoriana masina izao. Ary fantatray fa ny fanainao masina dia eto, ary ianao no nitantana sy ny vimbina ny tsiraray avy ho tonga eto amin'ity toerana ity satria manakambara aminay ianao. Ary tianay ianao ka nataona izay fomba rehetra ahatongavana eto sy atanteraka ity fotoana ity. Tonga rakehitriny Tompo, ny fotoana izay tondrana ny afatra izay efa nampitondrainao ny mpanomponao ho an'ireto vahoakanao reto, koa dia mijoroa eto anatrehanay ianao, mijoroa miaraka amiko eto ianao, aloka ianao no hiteny, aoka ianao no hilaza, aoka izay sitraponao dia ho reniny olona tsara ary sokafy ny fo sy ny saina mampanahanay. Esory izay mety ho fanelingelenana rehetra, fa tena ahita ny herinao izay, ahita ny fitiavanao izay, ahita ny voninahitrao izay amin'ny alalan'ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry havana tonga eto amin'ity toerana eto Paris ity, ary miaraba manokana ireo rehetra izay avy lavitra, satria dia misy resaka teo hoe avy any États-Unis tonga eto, misy avy any Canada tonga eto, misy avy any Italie tonga eto, misy avy any Madagasikara tonga eto, misy avy any Allemagne tonga eto, misy avy any Luxembourg tonga eto, misy ny avy any amin'ny Sud sy ny rehetrarehetra manerana ny Frantsa tonga eto. Dia tonga eto tsika hiaraka idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Manasa anareo mba hanokatra ny Baiboly ao amin'ny Isaia 7:20 andininy 9. Isaia 7:20 andininy 9. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo izany teny izany. Tsy izova ny fifadiana izay ankasitrahako, dia ny amany famatoran'ny faharatsiana sy ny anaboraka ny fehin-jioga sy ny andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioga rehetra. Andeha rahantsika rehetra mamaky tsika rehetrarehetra mihitsy ny miara-mamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe tsy izova ny fifadiana izay ankasitrahako, dia ny amany famatoran'ny faharatsiana sy anaboraka ny fehin-jioga sy andefa ny ampahoriana ho afaka ary anapatapaka ny zioga rehetra. Izany ny zavatra sitrak'Andriamanitra, anapatapaka ny zioga rehetra. Izany ny fanirian'Andriamanitra ama izay fehin-jioga rehetra ozy izy. Ary izany no lohatenin'ity fanofanana ity, mitondra zioga. Inona moa izany atao hoe zioga? Raha faharitana ny antsoina hoe zioga dia fitaovana izy io, fitaovana izay noforonin'ny olombelona. Rehefa niketriketrika izany ny sain'ny olombelona dia nahita izy hoe andao ranga hamorona zioga. Dia io zioga io raha jerevanao ny Baiboly dia na io vita amin'ny hazo na io vita amin'ny vy. Tsisy aloha ny zioga vita plastika, vita sinoa, fa na izy vy na izy hazo. Ka ny zioga hazo dia entina ilazana zioga tsotra, fa ny zioga vy dia entina ilazana zavatra mafimafy kokoa rehefa ampiasaina ao anatin'ny Baiboly. Io zioga io dia apetraka amin'ny vozony zava-mananaina. Ny sary ao an-tsaiko amin'izany zao dia sarina omby izay misy zioga izay mitarika sarety aorinany eo. Apetraka eo amin'ny vozon'ilay zava-mananaina io, zava-mananaina izay velona tsara, matanjaka tsara ary mihetsika. Raha omby maty izany tsy asiana zioga, raha zavatra tsy mihetsika izany tsy asiana zioga, fa zavatra mihetsika. Ary ilay hoe apetraka, rehefa jerevana dia tena misy hoe soumission,
imposena mihitsy zany le izy zany hoe le olona mitondra zioga zany tsy izy ny nametraka an'io teo tsy izy ny namorona an'io fa le mampitondra azy an'le zioga le mampitondra azy an'io fitaovana io zany nametraka an'io sy ny impose an'io teo aminy teo ary ny tanjona ametrahana an'io zioga io dia mba hahafahana miazona ilay zava-mananaina miazona azy raha ohatra zany le omby ohatra le zava-mananaina raisitsika ka tsy mbola misy zioga dia afaka mandehandeha makety sy makeroa izy fa rehefa mipetraka io zioga io dia tsy afa-metsika ntsony izy fa voatazon'io zioga io izy voatazon'io zioga io izy ary amin'izay le fitazomana izay dia mazava ho azy fa tsy misy ntsony ny antsoina hoe fahafahana raha vao mipetraka zany io zioga io dia efa tsisy aloha ny antsoina hoe fahafahana zay aloha zavatra tsara ho fantatsika inona amin'ny atao hoe fahafahana ny atao hoe fahafahana dia ny fahafahana amin'ny teny tsia eo anatrehan'ny zavatra anankiray raha ohatra zany ka misy zavatra anankiray ka tsy vitanao mihitsy no miteny tsia amin'iny zavatra anankiray iny fa toran'iny ianao zany zay ny dikany averiko tsara raha misy zavatra ka tsy vitanao no manohatra azy tsy vitanao no miteny hoe tsia eo anatrehan'iny zavatra iny dia ny dikan'izay zany tsy olona afaka anao fa fatoran'iny zavatra iny ary zay le zioga rehefa eo ambizonan'le omby eo io dia tsy afaka miteny tsia intsony izy eo fa zay hitondrana azy zay hiazonana azy no tsy maintsy ataony fa tsy zay ihany tsy natao hiazonana azy ihany fa natao hifehezana azy koa anomezana azy baiko contrôlena azy manomboka zany dia dicté mihitsy hatramin'ny lalana ty ny lalana alianao ato ny pahanao zao ny zavatra ataonao zay zany io zioga io ka ny tanjona ihany koa dia izao mba hahafahana mampitondra entana ny olombelona zany rehefa nandinika ahoana ary fa mavesatra zany entana zany tsy hay moa iza namorona an'io zioga io iza zany adamaseva ve sa iza fa tsy ahoana tsy any anatin'ny any amin'ny genesis vao misy zioga voalohany resahana amin'ny genesis toko fafito amby roapolo ka genesis toko fafito amby roapolo zany efa miresaka tantaran'ny jakoba sy esao dia efa miresaka zioga ry zareo ny dikan'izay zany efa alohan'ny jakoba sy esao zany dia efa nisy zany resaka zioga zany satria efa zavatra efa fantatry zareo le zioga ho resahantsika izay rehefa avy eo dia natao hitondrana entana ary ny entana zany dia mavesatra io entana io dia rehefa mitondra ny olona zava-manenina dia tena mitanondrika mihitsy sahirana mihitsy izy mitondra an'io fa le zioga kosa nefa dia fitaovana ohatrany hoe somary mba hanalefahana ahafahana mitondra zavatra be dia be ka naomby anankiroa fotsiny ara dia raha sarety ny taritiny eo dia iny sarety iny miavosa be ny entana eo anatiny iny dia le zioga no mitazona azy le zioga no hitariana an'izay entana izay ary i zioga io dia rehefa entin'ilay olona izy dia ampiasaina zany le zava-mananaina amin'izay fotoana izay ary misy travail zany misy asa mafy ho amin'ny tombontsoa averiko tsara ty le asa atao tsy ho an'le omby ny asa hoe atao le omby dao tsika hitondra le omby zany tsy mitondra zioga mba ho anazy ny tombony fa ny tombony amin'ny fitondrana an'io zioga io dia ho an'le olona nametraka an'io zioga io ho tombontsoa ho an'ilay olona tompony izay nametraka an'le zioga teo ambozin'ilay zava-mananaina zany hoe exploitena tanteraka zany ny force izay ananana an'le zava-mananaina epoizena tanteraka alaina iny zany travaillena iny zany azahoana tompony ho an'ilay olona zay mampiasa azy dia raha makamatatra amintsika zany inona ary zany zao ny zavatra mety hoe eo amin'ny fiainanao mitovitovy amin'izany zavatra ohatrany hoe napetraka dia miazona anao le izy dia mifehy anao le izy tsy vitanao mihitsy ny teny hoe tsy eo anatrehan'le izy ary io zavatra io dia mitondra anao any amin'ny sitrapony ary tena manavesatra anao mampitanondrika anao mihitsy le zavatra inona re zay eritrereto kely hoe mety misy teny zao ary izany ry pastera ohatra ny tena ty vatoko ty mihitsy ny ziogako raha izany mbola tafiditra ihany izay vady zay satria nisy tenin'ny paoly ndray mandeha hoe aza mety asiana zioga hikambananareo amin'ny tsy mino le fanambadiana dia tena raisinao toy ny zioga mihitsy ary Jesosy Kristy tompo rehefa niteny io zay izay natambatra olombelona ozy izay natambatra Andriamanitra ao ka tsy ampisarahan'olona dia le natambatra rehefa jerevana ny teny grika dia hoe nampitondraina zioga iray tambatra natambatra zioga
ka ny fanambadiana dia ho resantsika rehefa fa tena misy endrika zioga mihitsy na ao anatin'io fanambadiana io. Nda ho raha-piko nareo eritreritra mety mbola tsy hitantsika tsara hoe inona ary le zioga ny asako ve zany sa inona sa ahoana ary zany. Andao apikotsika ary sokafo ny baibolitsika Genesis 7:20 andininy 7. Genesis 7:20 andininy 7. Io ny teny voalohany miresaka ny zioga anatin'ny baiboly. Jakoba sy Esau nyresaka eto. Dia ozy le teny fa ny sabatrao no hivelomanao ary ny rahalahinao no hotompoinao. Kanefa raha mby amin'izay andro hahafahanao dia ho tapahanao ny ziogany ho afaka amin'ny vozonao. Iza no anambarana an'io teny io? Esau no anambarana an'io teny io dia ny dadany no miteny azy an'izany teny zany. Ozy izy Isaka mantsy azy satria nalainy Jakoba ny tsodrano dia lasa izy niridana ny tsoka. Tsy tatsony izay naleha fa nandeha TGV. Dia tonga avy any nefa le zokony, le Esau dia hoe ory tata. Dia ahoana? Tena vizana mihitsy fa vizana ahoana? Fangatsy elaly teo. Dia fa teo taiza. Iza le naka ny tsodrano teo. Tena lasa ny Esau ny tsodrano. Ary iny foana nefa lasa ny Jakoba ny tsodrano. Ary iny foana nefa teniteneniny amiko hoe za lesy mba ohatra mbara za mahazo an'io tsodrano. Lasa ny Jakoba ny tsodrano. Dia inona sisa ny tsodrano menindray azy io teny io. Ny sabatrao no hivelomanao izy. Ary ny rahalahinao no hotompoinao. Io zany le zioga fanompoana. Azo lazaina mihitsy hoe domination le resaka eto. Zany hoe Jakoba zany dia hidomine an'i Esau. Dia izay domination izay natsoina hoe zioga. Izay domination izay dia ho apetraka ny Jakoba amin'ny voziny Esau izay. Fa any aoriana izy ho avy ihany ny fotoana izay ahafahanao. Ka amin'ny fotoana izay ahafahanao dia ho tapahanao ny ziogany. Tsy zioganao fa ziogany zany hoe ziogan'ny Esau io ziogan'ny Jakoba io izay ho apetrany amin'ny vozonao dia ho afaka amin'ny vozonao io any aoriana any. Mbola tsy fantatra hoe roviana ny atateraka an'izany. Eto zany dia hitantsika tsara fa le mampitondra zioga kay mety olony ray tapo aminao mihitsy. Olona akaiky. Olona fianakaviana. Fa tena mizioka izy, midomine izy. Ary izay zao dia efa endrika zioga. Ny faharoa indray Ezekiel 3:30 andininy 7:20. Ezekiel 3:30 andininy 7:20. Fa tiako amin'ny anaran'ny Tompo, any tapanesa dia ho maizina ny andro raha tapahiko any ny ziogan'ny Egypta. Ziogan'ny Egypta ozy izy. Firenena indray zany eto ny resaka. Firenena indray zany dia ny Egyptianina no miziogan'ny Israely. Ary rehefa jerevantsika tsara ny tantaran'ny zanak'Israely tao amin'ny Exodosy dia tena ambara mihitsy hoe ho afahako izy ny zioga. Miresaka zioga foana Andriamanitra entiny milaza ny sary, ny fampahoriana ny zanak'Israely. Izay azahoantsika azy dia esclavage. Io koa zany dia zioga io. Ka le mametraka an'ilay zioga indray dia firenena. Ny zanak'Israely dia ampiasaina ampiriatina ho an'ny tombontsoan'ny Egyptianina. Ary tsy afaka miteny tsia. Izay ilay fahamaritana teo. Tazominy tsy navelany hivoaka. Feheziny nampiasainy nampitondray ny entana mavesatra. Firenena mizioga. Firenena. Rehefa nandinika an'ity dia nandinika hoe malagasy. Madagasikara ve mety misy firenena ve? Mitsetsitra ny haren'ny malagasy. Mampiasa ny malagasy. Mifeny ny malagasy. Mihazona ny malagasy. Ka maka izay rehetrarehetra ao anatiny. Fa raha misy zany dia mbola voazioga koa zany ny firenentsika fa mbola tsy afaka. Mpanjaka voalohany 2:20. Mpanjaka voalohany 2:20 andininy 4.
Mpanjaka voalohany toko faharoa folo andininy fahaefatra. Raha ianao dia nampitondra zioka mavesatra anay. Fa ity kosa mby aminao. Ka mba hamaivano ny fanompoana mafy tamin'ny rainao sy ny zioka mavesatra izay nataony taminay dia hanompo anao zahay. Izay ilay voasoratra eo. Ny olona nitenenana io teny io dia ny olona zanaky Solomona. Rehefa maty Solomona dia nandimby azy ny zanany antsoina hoe Rehoboama. Dia rehefa tafapetraka teo amin'ny fitondrana izy dia nisy olona mpitarotolona. Tsy haiko ny anarany na kolektifa dia firy candidat. Fa reo nandeha nakany amin'ny zanaky Solomona dia niteny hoe ory mpanjaka tamin'ny andron'ny rainao enjana be mihitsy ny fanompona nampanaoviny anay fa izy isanandro manao construction ataony daholo ty manda tempoly inona fizany izay amin'ny etra, amin'ny adidy, amin'ny fitakiana samihafa fa fambi amin'ny andronao zao araka ilay obolana malagasy hoe miovandrina miovasata dia mba hamaivano ray tompoko hamaivano ny fanompona mafy tamin'ny rainao izy sy ny zioka mavesana nataony taminay. Zany hoe eto indray zany ilay mizioka dia mpitondra. Ny mpitondra koa zany afaka manometraka zioka. Solomona zany zao dia tsapany olona mihitsy navesatra be ny zioka. Ka ilay mpitondra tsy voatery hoe mpitondra filanena ihany fa naty mpitondra ny anatin'ny toeram-piasana koa ary. Dia misy anie tena mive mampiasa anao amin'ny tombontsoa, miexploiter anao tanteraka mihitsy. Ary misy anie tena mampitondra entana mavesatra mihitsy. Dia izany mahatonga antsika rehefa ilay mody avy any an-trano avy any am-piasana reny dia tena vizantsika. Indraindray ianao na dia mijery ny zava-misy any Madagasikara fotsiny dia efa vizana sady ianao mieritreritra ny zava-misy any. Dia izany ilay azo lazaina hoe zioka. Ary ilay mpitondra tsy voatery mpitondra fivavahana ary dia tafiditra ao anatiny io. Raha ohatra zany ilay mpitondra fivavahana ka mamisatra ilay olona amina karazany zavatra samihafa. Tahaka ny hoe adidy, zavatra tao, isan-karazany dia efa lasa zioka eo anatrihan'ny olona ilay izy. Amin'izay fotoana izay ka mila hitandremana. Satria Andriamanitra dia izao, Isaia 58:6 manapaka ny zioka rehetra izy. Izay ny tanjony. Tsy tiany mihitsy ny olona hoe ho fefehezina sy hoe tsy avelana zao fa tian'Andriamanitra olona afaka ny zanany. Asan'ny apôstôly toko 5:10 andininy 10. Asan'ny apôstôly toko 5:10 andininy 10. Amin'ny anaran'ny tompo, nahoana ianareo no maka fanahin'Andriamanitra amin'ny fametrahanareo zioka amin'ny vozin'ny mpianatra izay tsy zakany razantsika na itsika hoentina. Io resaka io dia resaka nataon'ny apôstôly. Nivory ny apôstôly fa hoe ohatra misy problème be dia problème ahoana? Hitanareo ilay olona jentilisa mivavaka lasa mivery ny talana ny ankabetsahany zareo. Fa maninona? Ka misy jiosy, misy namantsika miteny hoe ianareo mivavabavaka amin'Andriamanitra Abrahama io voalohany aloha nareo tsy maintsy forana. Dia mitsoka ny olona koa fa olona 5 taona fa izy mbola ho foranao ihany. Ary tsy vitan'izany fa tsy maintsy manaja sabata, tsy maintsy manao an'izao. Misy lalàna be ny tononona dia vizana ny olona. Dia io ny vory mihitsy ny apôstôly hoe fa ahoany ity tsika ity zavatra efa tsy zakany razantsika hoentina ve dia mbola mampitondraintsika an'ireo olona vao mivavaka reo fa ahoana ny ataontsika. Dia nanao konsily ry zareo tao Jerosalema dia nandinika mihitsy hoe alao zao ny atao hena natolotra tamin'ny sampy ny ombony zavatra nikendaina dia ny fitsangatsangana dia ny raha alao izay ihany na sy nafadiny jentilisa fa tsisy problème ny ankoatran'izay. Ilay zioka indray zany eto dia ilay karazana lalàna izay impôzena apetraka eo anivon'ny fiarahamonina izay tena misy mavesatra mihitsy ihany koa. Izay indray zany ilay zioka eto dia tsy ino fa ny zioka ny fariseo. Ary ny fariseo tena spécialiste amin'io mihitsy. Mitanisa amin'ny olona izy, mitanisa zao avy ny tao, zao avy ny tokony atao, zao avy ny zao. Indray mandeha tadidiko mihitsy erreur nataoko izay tamin'ny fitondram-piangonana. Satria nisy olona tany amin'ny toerana nentinay tany amin'ny antsoina hoe Manaratsandry. Hivavaka izay ozy izy. Fa ny zanaka ity marary. Dia hoe ndao ary hanaovana dinika aloha nareo vao hanaovana asa. Dia natao ny dinika dia rehefa mipetraka teo ry zareo dia natao
vonina reo ivavaka fa tsy mety any raha ohatra ka atao ny asa nefa nareo mbola tsy ivavaka vonina zay ozy fa inona avy ny tokony ataonay na vokako ny exodosy toko faharoapolo didy folo voalohany aza manan'andriamanitra avy zao tsy mety zany ny otr'zao faharoa aza manao sany-zavatra voasikotra tsy mety zany ny otrao fahatelo fahaefatra fahadimy fahaenina fahafito dia tonga dia vita amin'ny fahafolo za pastera mitena tsy vitako zany alao zay ody aloha izy dia eritreritra dia tsy niverina tsony izy dia teo ny tena natsapako hoe tsy ohatr'izany ny tokony hitaomana ny olona anatona an'Andriamanitra tsy fitanisana ny lalàna fa ny fitiavan'Andriamanitra azy ary ny tena zioga anankiray koa dia ilay fitomaniana toko voalohany andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo ny fitomaniana toko voalohany andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo dia ozy ny voasoratra manao hoe ny zioga ny fahotako no fehezin'ny tanany ny fahotana koa zany dia mizioga atsika ny fahotana ary ty fahotana ty no tena betsaka mpahazo atsika teo ihany zany le hoe miasa ny fiarahamonina ny mpitondra ny firenena ny olona manodidina fa ity koa dia satana mihitsy koa no mizioga ny olona amina karazany zavatra samihafa anisan'izany zao ny alahelo be dia be ny olona ny vesarana alahelo ny fiainany ary le alahelo amin'izay fotoana izay dia zioga mihitsy satria tsy mety afaka mihazona azy mifehy azy mampiasa azy entana mavesatra mampitanondrika azy alahelo misy ny tahotra voamala zao nahazo mesazy hoe za le olona nangataka contact tamin'ny paster iny dia ohatra zao ny ary paster le problème koe eo amin'ny fianakaviana eo izy rehefa jerefana dia ohatra ny sarasara-panambadiana zany daholy ary zay dia tena mino mihitsy hoe fa inona ary ty mahazo antsika menakavy ty fa ohatra ny tomy sara-panambadiana daholy tsika rehetrarehetra dia zaho izy rehefa misy olona miaraka amiko dia ohatra ny hoe miarakaraka kely tonga dia misaraka misy tahotra ao misy fiheverina hoe misy oziny zahay dia ny mesazy nalefako taminy dia ohatra n'izao ny tavatra navaliko anazy hoe raha sy jerevako le izy dia teneniko aminareo mihitsy le mesazy nalefako taminy izy aho hoe raha ao amin'i Jesosy Kristy isika ka mino ny avitra nataony teo ambony azy fijaliana dia efa lasa tokoa ny ozina rehetra ary raha mino an'izay ianao dia tsy tanteraka aminao zany dia avao dia miteny ianao ka sarotra be any mino an'izany ka izy any otrao ahoana ny inoko an'izany dia hoy zany fantemanako hoe iza ny anaranao iza ho ny anaranao dia tsy ho teneniko anao ny anarana fa ataoko hoe rakoto zany ohatra ny anarany na rasoa vehivavy aloha le izy rasoa zany ny anarany dia izao ianao ve tena mino fa rasoa ny anaranao sa efa nisy fotoana anao nietrehtra hoe ary sao dia mba tsy rasoa ary ny anarako ty efa nisy fotoana ve anao salasalany amin'ny anaranao dia izay koa ny fanontaniana apetraka amintsika androany le zioga mantsy dia zavatra manavesatra zay ho resantsika io any rehefa avao hoe ahoana ny afahana miala aminy satria indraindray tsika mieritreritra hoe tena mitondra ozina mitondra zao zay misy alira efa lasa toko ny ozona rehetra ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana tompoko dia nitondra ny ozina rehetrarehetra ary niara-maty tamin'ny tao ny ozina rehetrarehetra zay niatra tamintsika rehefa mino an'izay tsika dia tapaka ny ozina tsisy akoatran'izay aza mba mitaditady anametra tanany zany perte de temps amin'izany ianao lany frais amin'izany ianao fa raha mino ianao dia tonga avy aminao arak'izay inominao ny fahatezerana vesarany satana amin'ny fahatezerana amin'ny fankahalana ny olona ny amin'ny karazana filana samihafa ny zava-mahadombelona misy ny olona tsy mahavita maniteny tsy mihitsy ao anatrehan'ny zavatra samihafa ny filokana isan-karazany malala olona izay namidiny nataony antoka hatramin'ny peratra mariaziny
satria voafatotro ny resaka filokana izy ary tena tenenina rahatsoana daholo zao karazan'olona tretrarehetra zao na ny vavolombelona na izana iza fa tsy mety afaka tsotro zao fotsiny izy tsy hita hoe atao ahoana zay le zioga zay ny trosa ny pornografia ny fanambadiana koa dia zioga be ho an'ny sasa satria mikorotana ambony ambany ny tokantrano amika ary vao tonga anatin'ny tokantrano dia efa mitanondrika mahatsiary hoe vesatra ao anaty fanambadiany ty vesatra ao anaty fanambadiany ity to tsy afa miala to sahirana aiza ny lalakombana zay le zioga zay na ny asa na ny fiangonana na ninninona dia indraindray zany a rehefa dinina dia hoe zany rehetrarehetra zany mety misy olona anankiray zany ditanareo reny vagon anankiray reny dia misy vagon efa firy zany ny azy mitaritiny ao daholo ny filana ny tahotra vagon numéro 3 ny asa vagon numéro 4 ny any am-piangonana vagon numéro 5 ny fanamelohan-tenany vagon numéro 6 misy anarany sisa-karazany daholo ro vagon be deabe reo dia ohatraohatran'izany ny fiainantsika anareo dia mitaritarika amin'ilay vagon entsika ary zay mihitsy ny natokan'Andriamanitra hoe anapatapaka ny zioga rehetra satria misy zioga be deabe ao anatin'ny fiainantsika ao zay tsy tokony hitondra andreo tsika aza manao compromis am'ireo hoe ny aty ry paster efa reto foana netiko hatram'izay fa zakako eto reto dia efa taritiko foana eto ihany retiko efa zaiko fa androany teo afaka ve ianao teo tapaka ve ro zavatra samy hafa amin'ny fiainantsika reo ho Jesosy Kristy any amin'ny Matteo 5:20 manao hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mahavesatretana fa ahoana ny toyany dia ahoana ny toyan'izay eto ny ziogako zay rehefa na Jesosy koa raha dia miresaka zioga za moa tamin'ny nanao amin'ny fandiniana nyity taime ty a dia gako ary kay ty resaka zioga ty kay vao resaka be deabe ato anatin'ny baiboly mihitsy maro be ny andalatsy ohatra masina miresaka mahakasika an'io zioga io Jesosy zany dra miteny hoe mankanesa ty amiko zay miasa fatratra sy vesarany entana fatigué chargé dia avao izy miresaka zioga tena mahazo lazaina mihitsy mieritreritra izy hoe misy olona vesaran-javatra be deabe mihitsy misy olona vesaran-javatra be deabe dia zioga samy hafa zay tokony ho alana tokony ho esora be deabe ny heverintsika fa manafaka an'izany zioga izany hoe alao makary fa ary angamba mety manafaka an'izany tsisy ao amin'i Jesosy Kristy aiza nanafahanao ny zioga mpahotano tsisy afa-tsy Jesosy Kristy ihany no afaka manafaka atsika amin'ny fahotana ry havana izy rery ihany ary amin'ity an'io ty dia te-taonanao anantona an'i Jesosy Kristy eto amin'i Jesosy Kristy izay zavatra rehetrarehetra manavesatra anao fa eto izy androany ary zany anie ny afatra zany anie ny afatra nampitondraina ny mpanompony ho anao hitan'Andriamanitra ny zioga samy hafa izay manavesatra anao mahatonga anao kivy sy ketraka misy amintsika anie efa tena oborony famoizam-po mihitsy kivy sy ketraka hoe tsy hitako tsoa izay lalakombana no mety angambany dia na no mitsoraka ry na no mitsambikiny ry na no manao an'izao tsy vahaolana izany fa ny vahaolana toro anao androany manatona an'i Jesosy Kristy eny teo aminy omaly ny sarina finatrana zay fa ny dedaviko hitako tamin'ny teo amin'ny Facebook fotsiny izy dia votsitra dia tsy hitako tsony sarin'i Jesosy Kristy mipetraka le izy sary vongana dia misy olo misy saple be mihitsy ila ho tsy hita tsony ny tarehan'i Jesosy Kristy zany hoe misy olona zany manana mieritreritra hoe raha vao meko an'i Jesosy ty saple ty dia avonga dia lasan'i Jesosy antolo ny vesatra rehetra eo amin'ny fiainako ary tena mila mino sika dia iverenako amin'izay le teny teo hoe iza ny anaranao dia ianao efa nisy fotoana ny salasala hoe sao dia mba tsy zany ary ny anarako ka raha androany tsika raha miteny hoe atolotra an'i Jesosy ny ziogako rehetra ninninona ny tononona ninninona tsy voatonona teo izay tsy haitononona tsony fa ianao sy ny tompony mahalala azy amin'ity androany ity raha ho atolotro ny tompo zany dia manana antoka venao ka tsy salasala tahaka ny anaranao hoe lasa vita afaka tapitra raha vao tsy amin'ny finoana dia tsisy na inona zaho tsika sitraka eo anatrehan'Andriamanitra ary nambarany tenin'Andriamanitra hoe tongava aminao araka izay inonao ka rozy ianao zany hoe ory paster efa firy taona ve dia zay zavatra kely zay fotsiny ve dia hanafaka anahy
zay ve dia atapaka an'ireo zavatra rehetrarehetra zay miaraka tamiko hatramin'izay zay manavesatra isan'andro ireo. oui zay mihitsy dia ampy fa ny finoanao no mahatonga anao mieritreritra hoe tsy ampy zay satria anao mieritreritra hoe tena ohatra mbola tsy afaka le izy dia dia tongava aminao arak'izay no fa dia ohatra mbola tsy afaka le izy zany. tongava aminao arak'izay nonao zy ny tenin'Andriamanitra. Raha tena manana finoana tsy miozongozona isika, ny finoana dia ferme assurance hoe androany manatona an' Jesoa atolotra azy reto fa raha miala eto androany tsy miara-mody amin'reto tsony. Tapaka zany no sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Tadiavo Jesoa moa ve ny entanao izy mila tsy ho zakanao, ny ho avinao ve to mampisalasala anao. Adery avana itaonantsika andeha hivavaka isika. Ianao mihitsy no anton'izao afatra zao tia nafaka anao ny tompo, tia napatapaka ny zavatra samy hafa eo amin'ny fiainantsika izy. Fa mijery anao ny tompo raha mahita finoanao aminao izy tahaka an'ilay vehivavy hoe za raha va mikasika kely ny akanjo io fotsiny dia vita ny tantarany'ity aretiko ity. Zay ny finoana tao anatiny, ary rehefa ny tanterahany zay dia tanteraka tamin'izay finoana zay. Tsy mitady zavatra be dia be Andriamanitra hoe ataovy an'izao mihitsy dia aevaeva eto ambony lohako mihitsy pastera ny tananao. Indray manko tsika mavesatra ary matetika tena hoe isaky ny mandeha makarina ny tenako ohatra dia misy olona foana hoe pastera te eona manao manokana te iresaka. Mavesatra be dia be ny zavatra manavesatra antsika androany eto amin'i Jesosy zany. Dia manana finoana tsy misalasala tsy miozongozona fa hoe lasa tapaka. Zany anie ny programan'Andriamanitra, zany ny sitrak'Andriamanitra, ny anapatapaka ny fatorana ozy izy dia ny anapaka ny gadra rehetra ao amin'ny fiainantsika. Zany ny programany, karaha manantona azy fa ianao dia ho laviny. Zay manantona azy tsy mba laviko mihitsy. Andeha aondreo ny lohantsika sady hivavaka isika no hitondra izay manavesatra antsika rehetra eo amin'andro.